Setry ny fitanterana indray kosa araka ny fanapahan-kevitra efa noraisin'ireo kooperativa mpitatitra dia tsy maintsy akarina ny sarandalana mampitoena Antananarivo renivohitra amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Efa miomana faratra amin'izany izy ireo ary nisy ihany koa ny fivoriana ny rano solotenan'ny mpitatitra nandiniana ny fepetra raisina manodidina izay fampiakarana ny sarandalana izay. Amin'ny 20 Aogositra ho avy izao vao hiatra ny fampiakarana 320 isan-jato ny sara-pitaterana ho an'ireo hozotra nasionaly. Isan'ny vohitra izany mandritra ny fivoriana izay nitotsain'ireo hozolo-tenana kooperativa pitaterana sy ireo sekretera tetsy Anosizato. Natao vaindohan-dresaka no mikasika ny fepetra mifanandrify amin'izany fiakaran'ny sara-pitaterana izany. Dia alohan'izay zany dia nisy option anankiroa nodinihana teo hoe atao caisse commune ve sa ahoana, dia tsy tapaka moa le caisse commune fa hoe ny sekretera mihitsy no ametraka deal zany natao hoe fanekena dia tsy anajana le sarandalana. Eo koa zany zay dia misy fanampiana zany ataon'ny KMSF zany nampitatana ny tombom-piantsona sy ireo filoha kooperativa namafisany sy anatsarana an'izay mba hifehezana an'izay. Zay aloha zany tapaka mba hiarovana le sarandalana. Ataontsika hoe izay zany zao efa tsy mety, efa tsy avo tômôbily occasion zay mahazona ioranana na mividy azy raha hanao fanavaozana fitaovana zay raha tsatrany 10% ny etra amin'ny resaka dédouanement io dia mino zay fa mitovy vidy amin'ny vaovao io dia efa ho sahirana zay. Faharoan'izay koa iarahantsika mahalala koa zany fa atsoatsy dia hivoaka koa zany ilay ataontsika hoe lalàna mifeny code de la route zany dia hitombo telo eny amin'izao zany ny amandy. Dia raha foherina 9 ariary zany dia mety ataontsika hoe fois 3 zay zany dia efa any amin'ny 9 alina sy 1 hetsy zany. Izany zany nefa dia tsy satry ny mpitatitra no andika lalàna fa noho ny ataontsika hoe ny sarandalana latsaka mankoatra ny fiakatry ny solika dia lasa manao tao foana manao zay ataontsika hoe azahoana tombotsoa fotsiny sisa le mpitatitra. Fa efa mipetraka ny sarandalana zay ataontsika hoe tsy mahafaty antoka ny mpitatitra dia mino zay fa tsy hisy ny zany hoe hiditra amin'izany fandoavana sy fanasaziana zany amin'ny fandikan-dalàna zany. Lazatrany reto solo-tenan'ny kooperativa pitaterana reto fa rariny ny fampiakarana ny sara-pitaterana satria raha toa ka intelo miakatra ny vidy solika dia mbola tsy napakatra mihitsy izy ireo hatreto. Tsy maintsy tsinjovina nefa ny mpanjifa ao anatin'izany ho hiatrany izy ireo. Nasian'ireo mpitatitra teny ihany koa ny hitokana anaraha-maso ny kalitaon'ireo ho kojakojana fiara fa manjary mitarika afanty antoka ho azy ireo.